Manona ny fahasoavan-tompo amintsika rehetra ry havana ary ny fiadanany mihoatra ny fahalalana hiaraka amintsika amin'izao fandiniana soratra masina izao. Ny salamo fa 7:100 andininy voalohany hatramin'ny fahavalo no imbonantsika ao amin'ny teny fiantsona mitsanganary idera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra izy. Ho ny mpanao salamo, sambatra ny mahitsy lalana, izay mandeha araka ny lalan'i Jehovah, sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelona ka mitady azy amin'ny fo rehetra, eny izay tsy manao ratsy fa mandeha araka ny lalany. Ianao namoaka ny didinao mba ho tandremana tsara, engane ka ho tafatoetra ny lalako hitandremako ny didinao, dia tsy homenatrao raha mandinika ny didinao rehetra. Hideranao amin'ny itsi-po aho, amin'ny anarako ny fitsipika ao marina. Ny didinao no hotandremako, aza dia mahafoy ahy ianao. Amen. Hivavaka isika. Tafaombona eo anatrihanao indray izay Andriamanitra, ary apetraka ao manoloana ny soratra masina, tao aminao handinika izany mba hahita zava-mahagaga ao amin'ny lalanao. Misaotra anao noho ny famoazanao anay tamin'ny torimaso saritsary ny fahafatesana, noho ny fiarovanao ny dianay tamin'ny loza sy ny atambo, ary noho ny efa ahatoka inay fa eto ianao afovoan'ny fiangonana mivory amin'ny anaranao. Ny famindramponao no andrenanay sy antenainay, ary matoky ny famelan-keloka tononao aminay tsiraray avy izahay. Mbola mangataka koa ny asan'ny fanainao masina hitarika anay mandritra ny zavatra rehetra atao eto mba ho fanomezam-boninahitra anao, ho fitombona ho an'ny fiangonanao. Ary naizanaiza misy toerana iantsoana anaranao amin'izao ora sy fotoana izao, mihaino ianao ka mamalia. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Anaraka ny vakan'ny soratra masina ao amin'ny Korintianina 1:4, manomboka amin'ny 9:20 hatramin'ny 12 isika. Korintianina 1:4, 9:20 hatramin'ny 12. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ry rahalahy, aza mba ho zaza amin'ny fahalalana. Raha amin'ny lolo-po dia aoka ho zazabody ho aza, fa amin'ny fahalalana kosa dia aoka ho lehilahy tokoa. Voasoratra amin'ny lalana hoe, amin'ny olona hafa fiteny sy amin'ny olotry ny olon-kafa no hitenenako amin'ity firenena ity, fa na dia amin'izany aza dia tsy haino ahy izy, hoy Jehovah. Koa ny fiteny tsy fantatra dia famantarana amin'ny tsy mino, fa tsy amin'ny mino, fa ny faminaniana kosa dia amin'ny mino, fa tsy amin'ny tsy mino. Amen. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mbola hivavaka isika. Manoloana anay ny soratra masina ary ianao ny teny ry Andriamanitra. Ianao no any mahalala ny hevitra izany, omeo anay ny fanahinao, ahantakaranay ny sitraponao, ary andraisanay izay tiana ho lazaina mba hitombonay amin'ny fahalalana sy iainanay araka ny sitraponao, ho fiadanana ho anay, ho fanantenana ho anay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary, ohatran'ny sarotra ilay mofinaina androny, ohatran'ny sarotra ilay soratra masina androany. Nahoary isika Korintianina 1 no nametrahany karatra mofinaina antsika. Inona no hitanareo manamarika n'ity boky Korintianina 1 ity? Inona ohatra ny lazainy momba an'izany fijangajangana izany? Manota amin'ny tenany. Inona koa? Misy fampianarana ngeza be tsy tokony ho atinotsika. Ny Korintianina 1:12 milaza ny amin'ny fampianarana momba ny fitsangana ny tena amin'ny maty.
Toko 40. Ireo toko anankitelo, 12, 13, 14 dia miresaka ny amin'ny fanomezam-pahasoavana. Teny tsy fantatra. Inona tsy fantatra? Fiteny tsy fantatra. Tandremo matsy hoe teny tsy fantatra fa fiteny. Izay filazana amantsika azy izay no ao fa tsy hoe miteny amin'ny teny tsy fantatra. Fiteny. Ny contexte-ny Korintiana voalohany dia ny fisian'ny fifampiandaniana, fitsarana teo amin'ny kristianina tao Korinto. Ny fanasan'ny tompo ao anatin'ny toko 12 no anisan'ny vakiana eo amin'ny liturjian'ny fandraisana. Tononkira momba ny fitiavana. Toko 13. Toko 14 ny famorim-bola ho an'ny kristianina sahirana tany Jerosalema. Moa izany rehefa tahaka izany dia atao hoe malahelo hoe mila vonjy isika amin'izao. Inona koa ilay izy? Milaza indray ary andinin-tsoratra masina 2 minitra sisa ny ananantsika amin'ny fotoanantsika be sy ny maro fandraisana anjara. Andinin-tsoratra masina hitanao hoe manamarika ny tia Korintiana voalohany ity. Andininy mora tadidy kely izay 15-14. Fahavalo 10 moa izany dia efa niainantsika ny tapany voalohany tamin'ny tao-piasana tapitriny. Iainantsika indray izao ny tapany faharoa hoe mahefa be amin'ny asan'ny tompo. Fiangonana miorina amin'ny finoana ary fiangonana mamokatra. Izany izao tsika. Adiny ve ilay 15-10 eo? Fahasavan'Andriamanitra natoy izao iny indraindray rehefa manao rakosora sika dia afa-panadinana na vitan'izao na izao dingana anankiray fa ny an'i Paoly tena hoe izy ilay mpanota be nefa nantsoina ka nametrahana fitokisana apôstôly tsy tonga volana hoy izy. Ilay fiantsoan'Andriamanitra anao kristiana mihitsy izany tena fahasoavan'Andriamanitra fa iza moa no navelan'Andriamanitra halala azy andray an'i Kristy ka isany novonjena ary ametrahany fitokisana eo an-tanimbolona. Tena fahasoavana izany. Ambokambony fotsy hoe nahavita dingana teo amin'ny fiainana. Izy izany fa eto amin'ity contexte ny filazana dia entina manambara hoe tena fahasoavana ry zareo ny fifidianana ho kristianina. Mbola misy hafa ve? 10-13 tena zava-dehibe io. Ny 12 moa dia efa hoe ianareo izay manao azy fa efa mijoro tsara aoka izy hitandrina fandrao ho lava. Eny ary afaka mandroso isika ny amin'ity Korintiana voalohany toko 14 andininy 20 hatramin'ny 22 ity. Notsongaina manokana ao anatin'io andininy 22 iarahantsika ny fandiniana soratra masina. Ndeha raha mamaky indray aloha amin'ny anaran'ny tompo izany manao hoe koa ny fiteny tsy fantatra dia famantarana amin'ny tsy mino
fa tsy amin'ny mino, fa ny faminaniana kosa dia amin'ny mino fa tsy amin'ny tsy mino. Mahalana no iresantsika ny amin'ny hoe fiteny tsy fantatra amin'ny fiangonana misy antsika. Fanohitra amin'izany amin'ny fiangonana-kafa tena atao ho fampianarana manan-danja ny atao hoe fiteny tsy fantatra. Afaka manome ohatra ve isika hoe fiangonana inona izay ohatra? Manome lanja na mametraka amin'ny toerana ambony ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra. Pentekotista, inona koa? Jesosy mamonjy. Inona koa? Inona zavady? Ay, azavao kely e, ohatra mbola ohatra ny henoko fa tsy dia nalaliniko loatra. Ay, mandeha amin'inona zany? Ay, arotry ny mbola tsy amin'inona ahitanareo an'izany? Ay, manana télé izy. Misaotra ny tompo aloha fa atsika izany efa hisokatra izao ny télé. Ay, dia inona koa? Ireo fiangonana na atao hoe fikambana-pivavahana mikirakira baiboly izay moa no ohatran'ny maharesy lahatra ilazako azy ireny, dia manao zava-dehibe an'ity fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra ity ny ankamaroany, ka ilazana fa ny marika fa manana ny fanahy masina ny olona anankiray dia ny fitenenany amin'ny fiteny tsy fantatra. Hitantsika eo ambany moa hoe marina ara-tsoratra masina ve izany? Ao amin'ny fanazavana ao ambanimbany ao jerentsika ny ara-tsoratra masina mikasika an'izay. Dia izay indrindra ny hoe ndeha ho ararotina ry havana, iresaka kely ny amin'ny atao hoe fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra isika. Voalohany dia hozo itsika hoe ny fiteny tsy fantatra ny tantarany ao amin'ny soratra masina sy ny antony ara-baiboly. Ny faharoa dia hodiniantsika manokana ny 2:20 izay miainga ao amin'ny toko 2:12, 3:4:10. Ao anatin'io contexte io isika no hijery ny 2:20 no tsongaina manokana atao anatin'ity mofinaina ity. Ary ny fahatelo ny fiteny tsy fantatra ankehitriny izay santionany ny fampizarana ny entinareo tao manahoana tokoa moa izany hoe fiteny tsy fantatra ankehitriny amin'ny fiainan'ny fiangonana ankapobeny, amin'ny fiainan'ny fiangonana ankapobeny. Farany famaranana, fahorianan'ny famaranana dia mbola hanitikidika ny saintsika fanontaniana anankiroa miompana ny loha hevitry ny perikôpa volana Desambra sy ity 2:20 ity, ary ny fanontaniana anankiray dia momba ny fiteny tsy fantatra araka ny hevitrao. Engane hanana fotoana sika efa latsaka 5 sahady izao ny amin'ny fito. Ndao ary fitina dia fitina ny tantara sy ny antony ny fiteny amin'ny teny tsy fantatra araka ny soratra masina. Ny foto-kevitra izay iangana dia ny fisian'ny tantara ny tilikambon'ny Babela. Tany am-boalohany dia iray fiteny ny olona rehetra, hoy ny Genesis 2:20, fa satria ny fankazo resaka izy rehetra dia nivory ka nanapa-kevitra hoe andeha hanangana tilikambo andoha-danitra, izany hoe te hitovy amin'Andriamanitra. Teo amin'izay Andriamanitra no nanaparitaka ny fiteny ka nampisy fiteny samihafa, lasa tsy ny fankazo teny izao tontolo izao. Iny zany dia ilazana hoe ny fahefana amin'ny fiteny dia tsy anao, tsy an'olombelona fa an'Andriamanitra ihany. Andriamanitra ny tompo ny fahefana amin'io fiteny io. Langue zany, glossa ho ny teny fototra rehefa hakany amin'ilay
Korintianina voalohany sika. Zay zany ny voalohany. Naninona ny lasa nisy fiteny samihafa satria nanangana ny tilikambon'ny Babela ny olombelona nitovy fiteny tamin'izany ka nanapa-kevitra tokana iray hevitra anakadanitra. Raha ohatra ka hevitra ara-baiboly na hoe hevitra teolojika te hitovy amin'Andriamanitra indray, hiverina ny etaeta ny Genesisy toko 7. Tsy ho faty akory ianareo fa tonga hitovy amin'Andriamanitra. Misy ohatr'izany azandray ve ndao hoanina rianina ty resaka ty. Dia tahak'izay niverina indray izy eo amin'ny Genesisy toko 1:12. Ambany eto tsy tokony adonontsika fa fanavaozan'Andriamanitra ny fiantsony any Abrahama, ny Genesisy toko 2:12. Ny fiandohana ao amin'ny testamenta vaovao dia ny asan'ny apôstôly toko 2, fantatsika loatra, 1 hatramin'ny 17. Rehefa nidina ny fanahy masina tamin'ny andron'ny apôstôly ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 dia niteny tamin'ny fitenin'ny firenena maro ny apôstôly. Afadio kely ny baibolitsika mba ahafahantsika mahita an'izay. Eto hoe tsy ho voavakintsika manontolo fa ataontsika jery maika eo fotsiny. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 dia hoy ny 9 samy nahare azy ireo ny teny tamin'ny fiteniny avy izy rehetra. Dia voatanisa ao ny firenena samihafa, partiana, mediana, nianina rehetra, ary manontany izy ireo hoe ahoana no andrenesantsika ireo miteny amin'ny fiteniny avy ny asa lehibe ataon'Andriamanitra. Teo no nanomboka ilay fiteny amin'ny fiteny tsy fantatra, glosa. Ao amin'ny teny fototra zany dia tsy misy mihitsy hoe tsy fantatra fa fiteny. Raha eto amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 dia hoe langue samihafa, niteny tamin'ny fiteny partiana ry zareo, mediana, elamita, ny mponina Mesopotamia, Judis, Kapadokia, Ponto, Azia. Zay ilay izy nidina ny fanahy masina, nandre ny asan'Andriamanitra, ny olona rehetra tafavory teo, na ny teny anglisy izy, na ny teny frantsay, na ny teny komoriana, na teny mozambikana, raha ohatra ka hoe azavazavaina koa amin'izay fiainantsika izao. Zay zany ny fiteny lazaina fa fiteny amin'ny fiteny tsy fantatra, araka ny asan'ny apôstôly toko 2, famantarana fa tonga ny vanim-potoana hitenenan'Andriamanitra amin'ny olona rehetra tsy ankanavaka, anambarana fa ho an'ny olona rehetra ny asa-pamonjen'Andriamanitra, nandrenesantsika ny asa lehibe nataon'Andriamanitra. Mbola hitantsika eo amin'ny asan'ny apôstôly ihany. Asan'ny apôstôly toko 10, tantaran'ny Kornelio tao Jopa, manamboninahitra, miaramila manamboninahitra izy. Rehefa tonga tany Jopa i Petera, makitsika ny 4:40 sy 9:70, ao amin'ny toko 10, 4:40 sy 9:70. Hatramin'ny 9:70 dia izao voasoratra amin'ny anaran'ny Tompo. Raha mbola nilaza ny teny izany Petera dia nilatsaka tamin'izay rehetra nandre ny teny ny fanahy masina, ary talanjona ny mino isan'ny voafora izay niaraka tamin'ny Petera, satria nilatsaka tamin'ny jentilisa koa ny fanomezana dia ny fanahy masina, fa nandre azy ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra sy nankalaza an'Andriamanitra izy. Ilay fiteny tamin'ny teny tsy fantatra nentina nankalaza an'Andriamanitra tao Jopa, rehefa nandray ny fanahy masina ny jentilisa, ilazana hoe tafiditra ao amin'ny vondrona kristianina ireto jentilisa tany Jopa, ary nomena ny fanahy masina
ny famantarana momba izany dia izy ireo ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra ny deran'Andriamanitra. Ny antony izany dia inona? Fiderana an'Andriamanitra. Ao amin'ny 7:20 ny mpianatra Jaona rehefa novangian'i Paoly tany Efesosy nanontaniany hoe renareo ve efa fandraisanareo ny fanamasina? Ohatrambola jereo ny 9:1. 7:20 9:1. Izao no voasoratra amin'ny anaran'ny Tompo. Rehefa nametrahany Paoly tanana izy dia nilatsaka taminy ny fanahy masina ary niteny tamin'ny teny tsy fantatra izy sady naminany. Inona indray ny antony ity? Faminaniana. Miaraka eo ny fiteny tsy fantatra sy ny faminaniana, izany hoe nampita hafatra avy amin'Andriamanitra ireto mpianatra Jaona rehefa navetrahany Paoly tanana nandray ny fanahy masina. Ho famantarana tamin'ireo manodidina fa nandray ny fanahy masina ireto mpianatra Jaona ireto. Ny Jiosy moa no tena nampisehoana an'izay famantarana. Dia mbola miteny ihany, hitantsika eo amin'ny 2:20 amin'ity tsara-mofinaintsika ity, fa famantarana ny fiteny tsy fantatra. Famantarana izany ny eo amin'ny asan'ny apôstôly 10 fa mandray ny jentilisa Andriamanitra. Famantarana ny asan'ny apôstôly 9:20 fa afaka maminany ireo mpianatra Jaona. Famantarana nomen'Andriamanitra nasainy naminany ireo rehefa nilatsaka ny fanahy masina teny tamin'ny fiteny tsy fantatra izy ho famantarana ho an'ny Jiosy. Ny antony ara-baiboly hanomezana ny fiteny tsy fantatra hitantsika eo amin'ny 2:20 famantarana manambara ny asan'Andriamanitra sy ny fahefan'Andriamanitra. Ho fanairana fa miteny Andriamanitra. Itena miteny Andriamanitra. Mivory eo ny fiangonana, mivory eto ny fiangonana, misy fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra. Misy olona miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, tiana ilazana amin'ny jentilisa hoe tandremo fa miteny Andriamanitra, na anaiky ianao na tsy anaiky miteny Andriamanitra. Io moa eo ambony eo ny 2:20 Isaia 2:20 manamafy ny filazana hoe aniraka olona hafa amin'ny firenena iteny fa tsy nino ianareo. Zava-dehibe dia ny hoe fantatry ny olona fa miteny Andriamanitra na ino izy na tsy ino. Fitenena amin'ny fiteny tsy fantatra ho an'ny tsy mino, hoy ny 2:20. Tsy natao hanehoana fahamasinana manokana ny fiteny tsy fantatra fa natao hanambarana ny fisian'ny Andriamanitra miteny. Izy araka ny 20 Isaia 2:20 dia natao ho fampitandremana ny fitsarana. Io izany maro tsara hoe tsy natao hanehoana fahamasinana manokana ny fiteny tsy fantatra. Io ry havana dia voizina any amin'ireo antoko-pivavahana mandinika manokana ny amin'ny atao hoe fiteny tsy fantatra na manome lanja ny fiteny tsy fantatra. Tena mari-pahamasinana mihitsy ny hoe tonga tamin'ny fitenenana amin'ny teny tsy fantatra ny olona anankiray any amin'ireny karazam-pivavahana ireny. Ohatry ny hoe fiakarana lenta na grady ve ahafahany mandray fanompoana efa niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra izy. Hay miditra amin'ny karazam-panompoana tahaka izao izany izy rehefa niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra. Dia asa tokoa mahaviteny tsy fantatra na fiteny tsy fantatra hoe te hiakatra grady fotsiny dia mody borety. Dia samy tsy mahafantatra tsinona teny tamin'ny fiteny tsy fantatra izany. Avelany iny fa ny tompo mahalalany amin'izay. Averina tsy fanehoana fahamasinana manokana
ny fiteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Raha izany dia tsisy masina mihitsy tsika aty amin'ny fiangonana protestant FJKM. Daholo sika hijery ny ato amin'ny toko 420 araka ny voalaza teo ny toko 420 420 dia mampianatra ny amin'ny atao hoe fanomezam-pahasoavana, ary ao anatin'izany ny fiteny tsy fantatra izay nomeny izy ireo lanja manokana, ary anambarany ny mpanoratra eo amin'ny andininy 20 hoe raha milolopo dia aoka ho zaza, satria tena hoe misy tena azo-pakapanahana na lolopo mihitsy ny amin'ny hoe mahay fiteny tsy fantatra zany, na za tsy mahay, na hoe mahay fiteny tsy fantatra ianao tsy mahay, dia lasa teraka tao anatin'ny fiangonana zany lolopo zany noho ny fanindraindrana ny amin'ny fahaizana fiteny tsy fantatra. Ny andininy 220 io zany ny teny fototra dia hoe glosa, fiteny tsy fantatra, adika hoe fiteny na fiteny marina. Ny hoe semeona ny famantarana dia manambara ny asan'Andriamanitra. Ny famantarana ohatra ny fanasan'ny tompo dia manambara famantarana ny asan'Andriamanitra tamin'i Jesosy Kristy. Batisa dia famantarana ny fahafatesan'i Kristy, fiombonana fahafatesana amin'ny Kristy, famantarana ireny. Ny hoe famantarana zany dia fanambarana ny asan'Andriamanitra. Famantarana ny fiteny amin'ny fiteny tsy fantatra, fanambarana entina manambara ny asan'Andriamanitra. Miverina amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 isika ny amin'izany indrindra. Tsy fampianarana mivantana izy fa famantarana entina manaitra sy mampitandrina, manaitra, mamohy indray ny fahatsiarovana tahaka ny fanasan'ny tompo, manaitra tahaka ny fiteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Miteny Andriamanitra, lozako fa miteny Andriamanitra. Isaia ohatra toko 1. Midika averina, tsy hoe fampianarana amin'ny fiteny amin'ny fiteny tsy fantatra zany, ary izy efa fiteny tsy fantatra raha azoko tsara tsisy azoko izy rehetra fa famantarana ihany. Hoy ny soratra masina, ny fiteny tsy fantatra dia tsy ho an'ny mino fa ho an'ny tsy mpino. Famantarana ho an'ny tsy mpino ny fiteny tsy fantatra. Tsy midika hoe hino avy hatrany ny olona rehefa mandre fiteny tsy fantatra, fa ny tanjony fotsiny dia ny hampahafantatra ny manodidina hoe miteny Andriamanitra. Amin'ny fomba samihafa Andriamanitra no miteny, azona manaitra averina indray ny manodidina. Ao amin'ny andininy 420 eo ambany eo moa dia hoe mety ho lazain'ny olona fa verisaina ianareo. Toko 420 andininy 720. Ka raha vory ny mpiangona rehetra ary ny olona rehetra samy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, ary miditra ny tsy mahay na ny tsy mino, tsy ho lazainy fa verisaina va ianareo? Raha izay tokoa moa zany misy miara-mivavaka eto ny fiangonana, samy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra daholo, dia miditra avy any Irakotona Arasoana Rabe, dia ahoana izy? Inona ary zany ato zany? Dia inona ny ataony? Lasa izy mivoaka. Miteny Andriamanitra, famantarana ihany zany, fa ny tanjon'Andriamanitra dia eo ny tapany faharoa, ny orenana sy itombontsika amin'ny finoana. Ny orenantsika fiangonana, ny itombontsika amin'ny finoana. Fa ny faminaniana dia ho an'ny mino. Fitenenana mazavana, hoe faminaniana moa tsy hoe filazana zavatra ho avy, fa fanambarana avy amin'Andriamanitra, mifanandrify amin'ny trangan-javatra miseho amin'ny fiainantsika ankehitriny, fa mety koa anefa ho filazana zavatra ho avy. Izany hoe mandray roa ny teny faminaniana, na izy filazana hafatr'Andriamanitra mifanandrify amin'ny toe-javatra mitranga ao amin'ny fiainako na amin'ny fiainan'ny fiarahamonina ankapobeny, na izy
milaza zavatra tokoa amin'ny ho avy toy ny hoe fisiny Jerosalema vaovao, tany vaovao, lanitra vaovao, ny mbola hiavian'ny tompo, fa samy faminaniana zany, na izy zany fitenenana miatra amin'ny zava-misy ankehitriny, na izy fitenenana ho amin'ny ho avy afatra avy amin'Andriamanitra. Koa ny faminaniana fitenenana mazava, mifanandrify amin'ny fiainako sy ny fiainanao sy ny fiarahamonina, fanambarana mazava ny amin'izay zavatra mety ho avy, fa tsy zavatra afepenina, mampiorina finoana zany, mampitombo fanantenana ho antsika, manangana, mampahery ho ny taratasy eo ambany masontsika. La ara-pahamena amin'Andriamanitra zany dia tsy ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra akory, fa ny hampiorina ny finoantsika amin'ny alalan'ny faminaniana. Zava-dehibe dia hoe misy teny voambara mazava, hampiorina ny finoana ary hanome fanantenana ho an'ny fiangonana. Amin'izay fotoan'izay moa ny faminaniana dia mitifitra ny amin'ny zavatra ho avy. Ny fiteny tsy fantatra ankehitriny. Fiteny tsy fantatra ankehitriny. Ahoana ny voasoratra eo amin'ny taratasy eo? Mbola misy ve ary ahoana ny fisehony? Valio ary aloha izay fanontaniana izay. Ka ahoana aty amintsika tsisy? Eny ary. Zay ilay hoe ny fahefana ao amin'ny teny dia fahefan'Andriamanitra, fa tsy fahefantsika olombelona. Tsy teknika io, tsy fahaizana io. Fa rehefa milatsaka ao anatin'ny fiainan'ny fiangonana isika, hoy ilay namana anankiray mpiara-miasa zay hoe raha toy ianao ka hivoaka ny Madagasikara, rehefa hainao no oui ny non, dia mandeha io. Rehefa hainao ny yes, no, mandeha io. Aza matahotra hoy izy fa mandeha foana io. Eno izy dia badabadao eny izy fa tsy anao hiteny io. Sa ahoana rehefa ny vahiny tany an-tanin'olona dia lasa mandeha ho azy eny ilay izy. Ary indrindra ataontsika tanjona hoe hiteny aho ary hilaza ny asa lehibe nataon'Andriamanitra. Zay ny antony. Mbola misy hoy ny namantsika. Andeha ary ho resahana ara-baiboly inona no valinareo fanontaniana ireo. Mbola misy ve ary ahoana ny fisehony? Ara-baiboly dia tsy voalaza mazava fa nitsahatra ny fiteny tsy fantatra. Vakio ny soratra masina. Raha makeo fotsiny sika hoe 2:12 dia hoy ny soratra masina, meza mitady ny fitiavana, manirifatratra ny zava-panahy, indrindra fa ny aminany. Fa izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia tsy miteny amin'olona fa amin'Andriamanitra, fa amin'ny fanahy no hitenenany zava-miafina ka tsy misy olona mahalala. Zany hoe raha ny soratra masina zany tsy hoe atreto tamin'ny andro ny apôstôly ihany ny fitenena amin'ny fiteny tsy fantatra, fa dia ao ihany izy. Zany hoe raha mamaly sika hoe mbola misy ve dia azo heverina fa mbola misy zany. Nanome valiteny teo moa namantsika anankiray. Nanome ohatra ny amin'ireo misionera teto Madagasikara, ny amin'ny havantsika ny ainga teto Madagasikara nakany Allemagne ohatra. Ndao ary fa ahoana? Korintiana 2:12 tsy nomena ho an'ny rehetra ny fiteny tsy fantatra. Dia aloha vakiana. Eo akaikeo io. Manana fanomezam-pahasoavana hoenti-mahasitrana va izy rehetra? Miteny amin'ny fiteny tsy fantatra va izy rehetra? Mandika teny va izy rehetra? Manirifatratra ny fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra, ary indro izay lalana tsara indrindra no atoroko anareo fitiavana ny lehibe indrindra, hoy ny ery amin'ny 7:12. Zany hoe tsy natao an'ny rehetra io, azo angatahana io, tsy natao an'ny rehetra io. Tsy lahara-pahamehana io. Eo ambony ny anjara mofinainantsika 7:10 eo amin'ny 4:12 dia hoy ny soratra masina hoe nefa raha ho am-piangonana dia aleoko manao teny 10 fantatry ny saiko
mba ampianarako ny sasany koa toy izay anao teny iray alina amin'ny fiteny tsy fantatra. Tsy natao lahara-pahamehana araka ny fampianaran'ny Paoly eto ny fiteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Andin-tsoratra masina ao amin'ny Baiboly io. Tsy natao andrehetra, tsy natao ho lahara-pahamehana. Ahoana ary no fisehony raha misy? Ara-Baiboly dia voafe ny fiteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Eo ambany ny soratra masina anjara mofinainantsika kosa ny 7:20 sy 9:20. Voafe io, ahoana hoy ny soratra masina? Raha misy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia avelao ho roa na telo fa aza atao mihoatra noho izany. Ay azo ferana indray ve izany le? Ferana izany Andriamanitra. Raha ohatra izany misy mivory ao miteny tamin'ny fiteny tsy fantatra Rakoto, dia niteny Rabe, dia niteny Rasoa, dia aok'izay. Izay izany mipetraka ilay liturgia fiteny tsy fantatra. Ampy izay farany ty liturgia fiteny tsy fantatra ty. Izany hoe misy fifehezana io fa tsy atao amin'izay tiana anaovana azy. Te hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia miteny. Misy fifehezana io. Dia inona koa? Fa raha tsy misy mpandika teny, aoka izy angina eo amin'ny fiangonana, fa aoka hiteny amin'ny tenany sy amin'Andriamanitra ihany izy. Io ve ilay hoe vavaka am-pomangina? Misy fifehezana izany izy ireo izany dia fandaminana araka ny fampianaran'ny Paoly ny amin'ny fiteny tsy fantatra mba hirindran'ny ny liturgia na ny fanompoam-pivavahana tao amin'ny fiangonana. Izay no napetraka Paoly. Satria nirombarombaka hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra ny fiangonana raha ny contexte manomboka ny 12 hatramin'ny 14 tena nindraindray ny fahaizana miteny amin'ny teny tsy fantatra io. Dia asio fandaminana e. Aza vela hoe teny amin'ny fiteny tsy fantatra daholo ny rehetra fa roa na telo. Ary izy mpandika teny rehefa tsy izy dia mangina. Fa eo izany ny fanontaniako za manokana izay tsy voavaliko na tsy fikarohana lalina ny hoe dia ahoana izany hiteny meloa izany le ino izy tao? Le niteny amin'ny fiteny tsy fantatra izy ny andika an'ity Andriamanitra. Avelantsika any. Ny zavatra manaraka ahoana ny fisehony ara-Baiboly. Izany hoe aloha izany le teo hoe voafe misy mpandika tsy misy fikorontanana, tsy miteraka fikorontanana, tsy mametraka olona ho ambony grady kokoa ara-panahy ny fiteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Izay izy ara-Baiboly. Raha ohatra ka tsy izay dia manjary firehariahana sy fihetsepo fotsiny. Izay ilay ataoko teo hoe iza ny mahita raha mbola miredidredika eo fotsiny izy dia hoe miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, engane tsy ho izany fa ohatry ny tena fahotana be mihitsy eo anatrehan'ny tompo izany ary famitahana fiangonana kanefa riavana dia misy izany. Misy izany na amin'ireo mpitondra fivavahana anaty farangisosina mivony amin'ny fahagagana sy izany fiteny amin'ny fiteny tsy fantatra izany. Dia lasa misy fanararaotana ara-panahy za fiteny amin'ny fiteny tsy fantatra, tsy hainareo izany fa tena hafa mihitsy ny fifandraisako amin'Andriamanitra. Fa maranana ary dia hoe Korintianina 1:12 dia mampianatra fa ny fiteny tsy fantatra dia famantarana, fanambarana fa miasa Andriamanitra. Ohatry ny famantarana rehetra nanome ohatra ny amin'ny batisa sy ny fanasan'ny tompo teo, ny faminaniana kosa no fitaovana lehibe ananganana sy ampiorenana ny mino ao amin'ny fiangonana. Raha fiteny tsy fantatra no indraindraina na atao manan-danja na atao hoe mandrakotra ny fiainan'ny fiangonana dia mety tsy orina ny fiangonana, ivavah ny fiangonana ary misy ny fifaninanana miteraka fisarana eo amin'ny fiangonana tahaka ny tao Korinto
raha lolopo dia aoka ho zaza tokoa fa raha amin'ny fahalalana dia aoka ho lehibe lehilahy tokoa. Izay manantenan'Andriamanitra dia tsy mifantoka amin'ny famantarana fa amin'izay finoana miorina. Ny olona manantenan'Andriamanitra dia tsy miandrandra asa lehibe fa miandrandra fiorenana amin'ny finoana. Ahoana ny tomboko amin'ny finoana an'Andriamanitra? Raha misy famantarana eo mitranga mampitombo ny finoanao ve sa dia mitolagaga fotsiny ianao dia ampy izay na ino ianao na tsy ino? Dahoary fanontaniana. Tsy fantatrareo fa zaho manokana hatramin'ny alahady raha nanomana toriteny dia tena tsy tafiditra teo amin'ny Korintianina mihitsy raha hiaraka amin'ny loha hevitra hoe manantenan'Andriamanitra. Fa manontany isika hoe inona ary ny ifandraisan'io anjara mofinain'io amin'ny loha hevitra hoe manantenan'Andriamanitra? Ndao hoe mba valio. Raha tsisy afa-tsy io ary ny perikopy ohatry ny androany. Ao ianao no ampita ny loha hevitry ny perikopy hoe manantenan'Andriamanitra. Inona ny ifandraisan'io perikopy io amin'ny loha hevitra hoe manantenan'Andriamanitra? Misy manana valy ve? Ento? Mbola misy olona fahatelo ve anahaka ho lazaina? Ianao indray ny olona fahatelo, olona voalohany lasa fahatelo. Eny ary zaho manokana tena niezaka fa nahita fahasarotana raha ity zany notoriana dia ahoana ny ampifanarahana an'io amin'ny loha hevitra hoe manantenan'Andriamanitra. Indraindray moa dia hoe tonga izany dia terenao fotsiny io rangahy aleo hifanaraka ao. Fa ohatra hoe ny andininy faharoapolo raha miteny ny soratra masina hoe raha amin'ny lolopo dia aoka ho zaza fa amin'ny fahalalana dia aoka ho lehilahy tokoa. Ny fanantenana zany dia ao anatin'ny fiorenana tsara na ny famatorana tsara amin'ny finoana no iainana azy. Izay zany anetreretiko. Tsy misy fanantenana azo hoe mbola marefo be ny finoanao dia anantena ianao. Fa rehefa tena lehilahy tokoa ianao amin'ny fahalalana an'Andriamanitra, amin'ny finoana anaty farangisosina, rehefa tena mitombo ianao dia afaka miorina tsara amin'ny fanantenana. Rehefa tena ao tsara ianao amin'ny finoana dia afaka miorina tsara amin'ny fanantenana. Fa raha mbola mivavah sy mbola marefo ny finoanao dia malady mirodana koa ny fanantenanao. Aoka ho lehilahy kokoa raha fahalalana. Mampirisika antsika mitombory amin'ny fahalalana ahafahanao mitombo amin'ny finoana ary miorina tsara amin'ny fanantenana. Zavatra anankiray maneke ny fomba fiasan'Andriamanitra. Ekeo fotsiny io fiteny tsy fantatra ho an'ny tsy mino, ny faminaniana ho an'ny mino. Fa mbola azo ataoko hoe raha toa zany ka lazaina ny afatr'Andriamanitra ho antsika mino na miatra amin'ny fiainantsika izao dia manome antsika fanantenana iny, na ny amin'ny ho avy afatr'Andriamanitra amin'ny ho avy dia efa fanantenana raha teo zany. Ilay teny hoe faminaniana zany no azo ampifandraisana amin'ny hoe fanantenana. Toriana ny teny mandray satria mifanitsy amin'ny zavatra ianako ankehitriny zany. Manana fanantenana noho ny teny voatory ka noraisiko iny. Toriana ny teny milaza fa ho avy ny tompo, manana fanantenana noho ny toriteny faminaniana satria ho avy ny tompo. Zay ny mba takatra ilay saiko keliko rehefa mba tena nangataka mafy. Ahoana ny ampifandraisana an'izany? Dia fanontaniana faharoa ary, irinao ve ny teny amin'ny fiteny tsy fantatra? Hazavao. Fiteny tsy mbola hay izy ny soratra masina mantsy. Tanzaniana ohatra.
ny namantsika zany dia hoe raisin'le hoe fiteny samihafa ohatry ny asan'ny apôstôly hoe maniry aho izy mba ayan'izany azahoako mba hanana an'io fanomezam-pahasoavana io azahoako mitory teny amin'ny olona hafa firenena noho izaho. Le asan'ny apôstôly toko faharoa zany no iriny zay miteny tamin'ny fiteny ny olona avy any Ponto, Kapadokia sy ny sisa sy ny sisa. Mitovitovy amin'ny hevitry ny namantsika teo ihany zany le izy hoe raha mijery sika ilay voalaza ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa ny tanjona dia ny andrenesan'ny firenena samihafa. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahafolo Cornelio tany Jopa ny tanjon'Andriamanitra dia ny alalany manodidina fa ho anjentilisa koa ny filazantsara. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahasivy-ambin'ny-folo ny mpianatra Jaona tany Efesosy dia mba handresena lahatra ny jiosy fa afaka maminany zay le hoe fitoriana le tamin'ny mpianatra Jaona zao le izy niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra sady naminany ny laza hafatra, afaka milaza hafatra tsara rehefa nandray ny fanahy masina ny mpianatra Jaona. Zay zany hoe inona ny tanjony raha maniry ianao hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra, inona ny tanjony? Araka ny asan'ny apôstôly toko faharoa ve ny tanjonao hitory teny amin'ireo firenenkafa olona avy amin'ny firenena samihafa fiteny? Ny tanjonao ve mitovy amin'ny tao Cornelio ilazana fa manana anjara famonjena koa ny jentilisa ka ho any amin'ny pôle sud na ho any amin'ny pôle nord na ho any amin'ny firenena tena anjakan'ny fivavahana tsy kristianina? Ny tanjonao ve haminany ka ilaza ny afatr'Andriamanitra? Omeo ny fanahy masina mba hafako tena manazava tsara mandray ny hevitry ny namanatsy. Tsy te hitonona anarana aloha androany fa manjary en'ny olona any rehetrarehetra. Mandray ny hevitry ny namanatsy tena mba hazava amin'ny tsara ny ninona ny afatra entiko. Zay. Fa tsy miporedidredika eo dia azoko tsara tsisy azoko mihitsy ny toritenin'ny pastera teo fiteny amin'ny fiteny fa mba ho azon'ny olona rehetra ny toriteny. Zany hoe tsy diso mihitsy ianao maniry ny fanomezam-pahasoavana hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Fa fantaro hoe inona ny tanjonao amin'izany. Hiriare ve? Hevitra ho ambony no ny hafa ve? Dia diso zany fa adapo ihany zany eritreritra toe-tsaina tsy mampandroso zany. Fa ny tanjona dia hoe hampiorina ary hampitombo sy hampahery ny hafa. Ny fiteny tsy fantatra amin'izay fotoan'izay dia ny fahaizanao mifandray amin'ny fomba rehetra mampita ny asan'Andriamanitra maneho ny asa lehibe mametraka azy ho famantarana amin'ny olona manodidina anao. Tsy diso zany sika. Dia ho betsaka hatrery aleo ary mba hangatahako efa inona ny tanjonao? Tanjon'Andriamanitra dia hoe ho fantatra ny asan'Andriamanitra amin'izany fahaizanao fiteny tsy mbola hay izany. Raisina voambolana anankiray ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa nandikana azy. Averina tsara fa raha nidika teny fototra dia fiteny ilay izy fa tsy misy hoe fiteny tsy fantatra. Fiteny tsy mbola hay izy raha ohatra ka hoe alefa kokoa amin'ny heviteny. Tena hoe fiteny fotsiny izy ao amin'ny teny fototra fa tsy hoe fiteny tsy fantatra. Dia hoy ny Korintiana voalohany toko fahaefatra ambin'ny folo andininy voalohany averina indray ny hoe maniry fatratra ny zava-panahy indrindra fa ny aminany. Ataovy ambony le hoe ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahasivy ambin'ny folo zany nandray ny fanahy masina ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra sy naminany ny mpianatra Jaona. Ny faminaniana ny zava-dehibe fampiorenana fiangonana amin'ny finoana, fampahelezana ny fiangonana amin'ny zavatra misy sy mitranga eo amin'ny fiainany andavanandro. Zay ary havana azontsika atao ny mangataka voaloboka sy pibasy hoa zay foana ny teniko amin'ny olona fa rehefa hoy Andriamanitra hoe voaloboka mety aminao dia raisy ilay voaloboka. Azontsika atao ny mangataka hoe
hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra na ay anasitrana na ay aminany fa rehefa ny tompo miteny hoe zao ny ianao dia izay raiso ary ankasitrao fa za teny hoe n'Andriamanitra hoe araka ilay fampianarana dia fiteny tsy fantatra ho aiza ihany izy ity to tsy mety mahay teny zambianina mihitsy fa zoantsika ny mangataka fa hifan'Andriamanitra ny manome hivavaka aloha isika dia misaotra anao izay ry tompo no ny fahafahanay nandre ny soratra masina ary indrindra nandalina sy nandinika ny amin'izany ataovy miorina tsara ny finoanay amin'ny fahafantarana fa manerana ny baiboly hatrany amin'ny Genesisy ka hatrany amin'ny Apokalipsy dia miresaka ny amin'ny fiteny tsy fantatra ianao misaotra mbola nampianatra anay nanitsy ny fahadiso-kevitra anampitombo fahalalana anay ny amin'ny fiteny tsy fantatra mangataka izay mba omeo fanomezam-pahasoavana ahafahanay maneho ny asa lehibe ataonao Andriamanitra na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana vonona izahay tompo fitaovana eo am-pelatananao tsy amin'ny fiteny tsy fantatra ihany fa amin'ny fitondran-teny amin'ny fomba ampanao amin'ny asa mandraharaha fanaonay andavanandro dia ho asehonay amin'ny fomba anao Andriamanitra fa miasa ianao ary lehibe ny asanao indrindra nahavita famonjena tao amin'i Jesosy Kristy ianao apetraka eo am-pelatananao ary ny fijoroanay vavolombelona faneraserenanay amin'ny olona samihafa eny amin'ny fiarahamonina eny apetraka eo am-pelatananao ny fiainanay manokana ara-panahy ara-pahasalamana ara-ankonana tononay aminao ny firenenay ary tononay aminao ny fanantenana koa ny fiangonanao manerana ny tany amin'ny anaran'i Jesosy nampianatra anay hivavaka hoe rainay izay ny an-danitra ho amasinina ny anaranao ho tonga anay ny fanjakanao atao anay ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny eny an-danitra meo anay an'io ny anina sahaza ho anay ary mamelà ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen raiso amin'ny fahatokiana ny jodranao tolotra amin'ny anaran'ny tompo fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra ny fahalalana rehetra iary ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy mandihana amin'ny herin'ny faherezana amen ho an'Andriamanitra ireriany ane ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen